Jerusalem izany dia fanampina ny traikefa efa manana dia izany hoe ilaina le zavatra traikefa any amin'ny velany anampina ny efa haitsika eto an-toerana izay tena zavatra andrasana. Dia ankoatra hoe inona tena andrasanareo aza amin'ny sosondrika ihany koa ankoatran'izay fanampina ny etsony lazaina mantsy toy ihany koa hoe mba tsy napetraka le hoe nandogasana nantoerana dia ahoana ny ampitansiny fa iny no ananareo fa nazo ihany koa izara Ifampizara angambizay izay ny tena mahatonga ny hoe haiasa zany ny vaniny izy moa zany manana mitrakefany izy efa mampianatra zay koa mampianatra dia mifampianatra. Firy moa nareo? 4 angambany, 4 misaina teo alohatreto. Amin'ilay hoe asana fandrahoana sakafo zay eto Madagasikara ahoana no fijerinareo anazy, inona no tena olana matetika hoe sedrainy ao fahalalam-potoerana le asa? Eto Madagasikara moa zany efa mivelatra be ny resaka hoe nahandro ka le nahandro zany dia mila mahafantatra zany ianao hoe inona filan'ny olona eo amin'ny sehatry ny nahandro ka le sehatry ny nahandro io zany dia hoe nahandro ny firenenao no tokony fantatrao voalohany indrindra izay ianao vao afaka mivelatra amin'ny nahandro firenen-kafa satria raha tsy fantatrao le nahandro ny firenenao tsy afaka mivelatra amin'ny firenen-kafa ianao nefa mila mahafantatra ianao ny matière de base izay ahafahanao mampita an'izay fomba fahandro izay ka eo amin'izay matière izay indrindra no matetika zany sarotra eto amintsika satria misy zavatra izay mety hoe hitantsika eto amanantsika betsaka nefa nezanazy zany misy zavatra tsy amanantsika konkoa izay tsy ahafahantsika mivelatra dia mampiankina antsika matetika amin'ireo firenena hafa mbola tsy mampaleo tena antsika tanteraka dia nazanazy zany dia mila tena hoe fanofanana izany hoe tsy maintsy miainga amin'itony sekoly mampianatra mpahandro na hanao restaurateur zany dia ilaina betsaka zany ny fanohanana an'ireny izay tena tsy ampy ka zao zavatra andraisan'ny ministère ny tourisme andraikitra zao zany dia hita hoe zava-dehibe mihitsy eto amintsika raha ohatra ka hoe misy matetika le izy dia ahafahana mba manampy an'ireo olona izay te hiditra lalindala kokoa amin'ny sehatra ny nahandro tsy midika akory hoe tsy mahay mahandro tsika fa eo amin'le traikefa no mila mafisina zany satria samy manana ny traikefany avy tsika na dia samy malagasy ary ny fomba fahandro dia ho fanamafisana an'izay zany no anton'izao fanofanana mpanofana zao dia hita hoe sehatra lehibe anankiray izay tena tsy fahita matetika ka manome fahalalahana ny mpahandro hiditra lalindalina kokoa hanabevoan'ilay fahalalahana zany.